fa nitsidika ny foto-drafitrasa natao andraisana ny fivoriana tampony francophonie ny secrétaire général ny OIF Androany namafisin'ny filohan'ny République Andriamatoa Rajona Armapianina tao anatin'izay fitsidiana izay famijanona ho an'ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka ireo foto-drafitrasa ireo. Nafaly ny secrétaire général ny OIF Michael Jean Androany ny nahita ny fandrosoan'ny asa fandorenana tetsy Andotapenaka nandritra ny fitsidiany ity toerany ny randa amin'ny filoham-pirenena Rajona Armapianina sy ny ministra misara ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fampitaovana Narson Rafidimanana. Androany moa no nanehoany izany afalian'izany tsy natokana ho an'ny fivorian'ny francophonie fotsiny ity toerany ity hoy ny tenany fa eo ihany koa dia tombony lehibe ho an'ny firenena satria ahafahana mampiatrano hetsika goavana eo amin'ny lafiny fampiratiana. Ny filohan'ny Repoblika Rajona Armapianina kosa indray dia nanantitrantitra fa tokony fantoka amin'ny lafiny tsara foana amin'izay ny fijery sy ny firesaka sahala amin'izao ataony secrétaire général ny OIF izao. Aza miaina amin'ny tsao aza miaina amin'ny izay mety ho feo rehetra miparitaka etseroa fa dia zao raha francophonie no heverina io nge tombontsoa ny firenena tombontsoa Madagasikara tombontsoa malagasy rehetrarehetra io hoe izy andray no tokony tsy hanana tombontsoa amin'izany afa-tsy le efa tena mifoana hoe efa tena tsy tia tanindrazana mihitsy matao amin'izany zavatra tsara voateny zao teo madame secrétaire général ny francophonie zao ny zavatra mety zao zavatra tsara zao zavatra tokony atao efa miresaka no avy sahady zavatra tsara daholo ny teneniny teo zao isika mba miteny zao ianareo teo zavatra adivitra manahirana izy fa engane manomboka andreo mba zavatra tsara nijerentsika. Raha ny fantatra moa dia efa firenena amin'ny teny frantsay misy 20 eo no efa nanao famandriana mpiasa ireo trano eva fotoana iray tokoa ahafahana mampafantatra ny mombamomba ny firenena tsirairay io.